ay ao raha mba misy groupe de louange zao a mba ataontsika aloha le raha hoe tany mafy na dia sarotra aza ny lalana makandanitra zasy ianao tsy maintsy tonga antsika. Chaza, ni lala na mangkani.
Day
eny tompoko afaka to dia roso avy hatrany ary tsika amin'ny fanontaniana sy valiny mandra-piandry ny fahafahantsika miara mihinana ratoandro. Na le izy tena azo tsara na le izy tsisy azo na le izy tena tsisy azo raha vao tsy mametraka fanontaniantsika zany dia tsy hitantsika zay ahafahana hoe fotoana zany zao arahantsika miandry ny trompetra ny antsika le olona andao tena aloha azava tsara tsika amin'ny fanompona an'Andriamanitra mba tena hitoetra tsara ao anatintsika mihitsy le hoe miandry an' Jesosy tsika dia ahoana da apetrao ny fanontaniana manodidika na hoe amin'izay mety fitondrantsika am-piangonana aza mba hifampizarantsika ny anatin'ny fiangonana. Apetraka aminareo ary ny fanontaniana ilaina ve ny ositra sa tsy ilaina? Iza no afaka manazava fa ilaina le ositra? Minotsika fa ilaina ny ositra fa rehefa anontaniantsika hoe mba hazava ao le izy hoe mety ary ve omentsika amin'ny pasteur le izy dia aloha izy mihitsy no anazava azy. Mety ve tompoko? Te hatanana ho an'ny tompontsika tompoko. Ya fanontaniana mipetraka teo zany hoe ny ositra ve zany tsy ilaina pasteur sa ilaina ny ositra. Valiny tena mazava be ny voalaza amin'ny baiboly momba ny ositra. Ao am-bokin'ny Jaona voalohany toko faharoa izay baiboly dia milaza mazava mikasika momba ny ositra ao toko faharoa ny andininy fahavalo amby roapolo izay. Ya tisy andininy fafito amby roapolo. Ary ny aminareo dia ilay ositra noraisinareo taminy no mitoetra ao aminareo ka tsy mila ampianarin'olo na ianareo fa satria ny ositra avy aminy no mampianatra anareo ny zavatra rehetra sady marina fa tsy laingy zany dia tomoera ao aminy ianareo araka n'izay nampianarany anareo.
Nietsiky ny fanamasina zany a rehefa tonga eo amin'ny nofo na Andriamanitra aza, raha vao tonga eo amin'ny nofo na Andriamanitra aza dia nila nosorana. Zay no mahatonga an' Jesosy sady teny izy no Andriamanitra tonga nofo, fa rehefa tonga nofo Jesosy naseho teo amin'ny endriky ny olona dia nila nosorana izy rehefa tonga nofo. Ho azavaiko aloha momba ny ositra. Ny ositra zany dia miasa ao anatintsika amin'ny alalan'ny fandraisantsika ny fanamasina. Rehefa nandray ny fanamasina tsika dia manana ny ositra Andriamanitra atao anatintsika. Ny ositra sady mampianatra antsika ahafantatra ny marina momba an'Andriamanitra. Ny ositra manova ny natiorantsika aneo ny natioran'Andriamanitra. Tsika zany a no amarin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny rany Jesosy sy ny fandraisantsika ny fanan'Andriamanitra, ary no ny ositra dia lasa miampita ato anatintsika ilay fanamarinan'Andriamanitra maimaim-poana, tsy vokatry ny nataontsika fa noho ny fahasoavany namonjeny atsika. Ka ny ositra zany a dia ohatran'ny Jesosy Kristy zao nosorana izy, tsy maintsy nosorana izy rehefa tonga olombelona, nanositra hitondra teny somafaly ho amin'ny malahelo izy. Zany hoe rehefa tonga teo amin'ny nofo Andriamanitra dia nosorana, satria ny asan'Andriamanitra dia tsy vita ny nofo amandrà fa ilana ny fanampian'Andriamanitra. Zay hetsiky ny fanampiany fanany nofo zay tsy tanteraka raha tsy tonga ao anatintsika ny ositr'Andriamanitra. Ilaina ny ositra matoa no men'Andriamanitra ho fanovanantsika, ho fanovana endrika antsika, hitafitsika ny natioran'Andriamanitra. Jesosy Kristy a raisiko ohatra anankiray koa fa Jesosy zao ohatra rehefa feno ny fepetra nanehoana teo amin'ny nofo ny endrik'Andriamanitra, satria sady tsy nanota izy ny tsy nahalala ota, dia tsy maintsy nosorana izy a vao nety maty, naka natiora ny fahafatesana. Tadidinareo tamin'ny fotoana natongavan'i Jesosy a, natongavan'i Maria Magdalena anositra diloilo ny tongony sy ny lohany, dia hozy izy Simona boka hoe fa inona ny fandraisan'ny olo-masina amin'ny mpanota, fa Jesosy namaly azy hoe vao velany elo lehibe satria lehibe ny fitiavany, ary izy tsy mahalala fa anositra ho faty izy. Zany hoe raha tsy nosorany Maria Magdalena mpanota Jesosy dia tsy nety maty mihitsy izy. Tsy maintsy feno zany ny fepetra na tonga an' Jesosy ho faty, vao tanteraka teo amin'ny fiainan'i Jesosy nanovana azy anana ny endriky ny mpanota na tsy nahalala ota aza, vao tanteraka teo amin'i Jesosy zay endriky nitondra ny fahotantsika izay, na zay aza ny nanomboana nanaovana batisa azy noho ny fahotany zao tontolo zao. Satria raha matoa nampahitana ny Jaona mpanao batisa indro zanak'Andriamanitra izay mitondra ny fahotany zao tontolo zao, dia tsy tokony natao batisa ny Jaona izy raha tsy nitondra ny fahotany zao tontolo zao, satria ny batisa ny Jaona batisa ny fibebahana. Dia iny zany ny zavatra anankiray lehibe. Ny ositra zany tena ilaina, fa ny ositra tsy ampianarina. Ny ositra tsy ampianarina, satria Jesosy tsy naniraka ampianatra momba ny ositra mihitsiny, fa ny zavatra toritsika sy ampianarintsika mba hahafahan'ny olona mandray famonjena miazona fiainana mandrakizay, ho voazona zany le salut. Fa ny onction miasa ho azy ao anatinao, miasa ho azy ao anatinao ny fanamasina. Rehefa feno ny fanahintsika, miasa ny onction mampianatra antsika, manazava antsika, manome antsika révélation, mahatonga antsika afaka hanao ny asan'Andriamanitra, ny ositra zany. Fa mbola ny fanotronana nazavako azy teo, ny fanotronana dia Andriamanitra indray miara-miasa mitoetra antsika. Zany hoe tsy isika mampiasa ositra no le fanosorana antsika izay mampiasa antsika, tsy izay intsony le izy, fa Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainantsika, manotrona antsika. Zany hoe mihoatra no mifatran'ny finoantsika. Ny ositra mantsy hatreo mifatran'ny finoana le izy, hoe tonga avy aminao raka izay inonao, tonga avy aminao raka izay iry ny fonao. Zany hoe ny fahatakarana nananao ny amin'Andriamanitra, ny fomba hisehoan'Andriamanitra amin'ny fanekenao ho ampiasainy, mifanaraka amin'le teny voarainao. Dia zay mahatonga ny Baiboly milaza hoe ny fatran'ny finoana hozy izy ao amin'ny bokin'ny Romanina Paoly miteny. Zay le fatran'ny finoana no menantsika, fa malala onona eo amin'ny fatran'ny finoana, zay koa ny fatran'ny onction. Zay mahasamihafa ny fisehoan'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olona sy ny fomba ampiasan'Andriamanitra ny olona tsirairay avy, eo amin'izay dinga ny fahatakarana ananany sy ny fatrany fanosorana zay misy anazy ao amin'ny sekoly ho fanomponan'Andriamanitra. Ilaina ny ositra, fa mihoatra lavitra noho ny ositra ny fomba tian'Andriamanitra isehoana antsika, satria ny ositra zany a raha ny ositra ao anatintsika dia mitsahatra amin'ny fotoana iverenan'i Jesosy daholo.
ny ositra zany dia fanomezana nampian'andriamanitra antsika amin'ny alalan'ny fiasan'ny fanahy sy ny atsiky ny fanahy ahafahantsika manao ny asan'andriamanitra ahafahantsika mahalala an'andriamanitra ahafahantsika manovo fahendrena sy fahalalana avy amin'andriamanitra etsiky ny fanahy ny ositra mampifakahita ny fahaiza-manao n'andriamanitra eo amin'ilay saina sy maha-olombelona voafety rehefa tafiditra ao amin'ny ao anatsika ny fanan'andriamanitra dia manova atsika andriamanitra miasa ao anatsika ny fanahy masin'andriamanitra manositra atsika andriamanitra ahatanteraka an'izay asa ilaina ny ositra fa tsy toriana ny ositra tsy tokony ampianatra zany momba ny hoe onction dia eo tsika dia ampianatra momba ny ositra eo tsy izay loatra le tanjon'andriamanitra fa tsika raha vao manana ny fanan'andriamanitra sy nandrain' jesosy dia manana ny ositra andriamanitra ahato anatytsika miasa eo fiainantsika manampy atsika ahafahantsika manantanteraka ny asan'andriamanitra fa ny zavatra ny zaraiky teo fanotronana ny onction zany a dia miara-miasa amin'ny toetr'andriamanitra fa ny ositra miara-miasa amin'ny teny mandresy lahatra anao ny fonao andriamanitra sy nahazaka anao andriamanitra azonareo fetak'ilay izy misy zavatra zany tsy zaka ny fononao dia mila assisten'andriamanitra amin'izay ianao ary amin'izay assistance divine zay na zay le hoe fanotronan'andriamanitra zay a ny fisehony dia zao ianao mijoro an'andriamanitra dia andriamanitra mijoro manamarina anao amin'ny fotoatsarotra zay zao satrakasmisakasebedinago ny assisten'andriamanitra reo fa ry zareo tsy nahalala hoe tsy ma izy rehefa atsipy eo anatin'ny hafa fa vokatry ny fijoroany tsy niakoaka tamin'andriamanika hafa nanopazana azy tao anatin'ny laforo dia niditra tsehatra mihitsy andriamanitra le raha ifanefany nampahitana ny nebokadnezara ny fanotronan'andriamanitra rehefa miasa ny fiainan'ny olona anankiray zay manompo an'andriamanitra dia tsy voatery ho hitan'ny olona hoe io andriamanitra miaraka aminy fa andriamanitra maneho an'izay olona tokony isehony ampahalalany fa miaraka aminao izy zay le hoe manotrona anao izy dia ny zavatra mahavariana ao anatin'ilay izy a tsy misy fiatraikany eo aminao reo karazana setra na fizantoetra na zavatra mitranga mahamay mampipanika ny tazana anao nefany a ianao tafavoaka ao anatin'ilay izy rehefa hotronona zany ianao a ny voary mibaikion'andriamanitra kanefany a io le romanina 8:19 hoe zao zavatra ary rehetra dia miantrika maniry fatratra fampisehona ny zanak'andriamanitra zany hoe ny voary rehetra natao hiandry anao fa tsy ianao ny miandry ny fahatanteran'ny voary rehetra ny valimbavaka zany tsy tokony ho andrasantsika rehefa tanteraka ny communion antsika amin'andriamanitra fa ny valimbavaka ny miandry antsika rehefa tanteraka ny communion antsika amin'andriamanitra satria ny porofom-panehoan'andriamanitra ny fisehon'ny faratapony eo amin'ny sekoly ny fanompoana dia mila fantatsika fa ny communion sy fifandraisantsika amin'ny teny raha miray amiko ianareo jesosy ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao zay zavatra manana demande afaka manao demande illimité anao satria rehefa amin'ny volontén'andriamanitra ianao tsy angataka zavatra tsaraka ny sitrapony zany mihitsy satria ny olona mahalala sy miombona aminy nameny fahafahana afaka angataka ny zavatra rehetra fa ho ataonony zany a na inona dia hitanareo amin'izay misy mahasamy hafa zany ny assistance divine sy ny hoe oin ianao ny olona assisten'andriamanitra mazava ho azy fa olomba ositra izy olomba ositra satria manana ny fanan'andriamanitra dia zao zany zavatra anankiray mila fantatsika ny fanahy masina tsy mahafantatra olona akoatran'i jesosy fa tsy mahafantatra atsika ny fanahy masina fa jesosy mifantany raha tsy nandray an' jesosy sika dia tsy fantatry ny fanahy masina satria ny fisiny jesosy eo anatytsika mahatonga ny fanahy masina ho ao anatytsika zay ny mahampamonjy an' jesosy mahalalana sy fahamarinana azy rehefa ndraisitsika jesosy dia le singa avy amin'i jesosy ao anatytsika no hita ny fanahy masina zay ny antony fandraisana raha tiantsika ho fantatry ny fandraisana amin'ny fanasan'ny tompo a dia mari-paneho ny hita maso ny fiombonantsika amin'i jesosy tsy hita maso tia ny tenako tia ny rako ny tenany hoaninao amin'ny endriky ny mofo ny rany sotronao amin'ny endriky ny ranom-boaloboka feno kristy ao anatinao mifandray amin'le nofo mety loha le singa tsy mety loha avy aminy zay mahatonga ny jaona toko fahinandiny fefatra ny dimapolo milaza jesosy zay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako manana fiainana mandrakizay ary za hanangana azy amin'ny andro farany zany hoe manomany jesosy ho amin'ny fotoam-panovana sy ny fotoam-pampakarana amin'ny endriky ny fihinanana sy fisotroana satria jereo tsara fefahitan'ny satana taratra hatrany am-poalohany fa ombadiky ny fihinanana na mitan'ny olona ary zay na tonga ny satana tsy nazo famindrapo satria satana nandika ny sitrapon'andriamanitra sy nanohatra n'andriamanitra tao anaty fahatsarana tany an-danitra dia zay natonga azy ny lavin'andriamanitra fa mahatonga antsika mbola nahazo famindrapo satria voafitaka tsika ary tao anatin'le fitaka fihinanana ny namitahana atsika
dia tamin'ny fihinanana koa no hanomanan'andriamanitra antsika amin'ny fahatakarana ao anatsika raha-pahatserovana fa le mofo antsika dia ny tenan'i jesosy ary ny raha zay sotrotsika dia ranombonomboka zay sotrotsika dia ny rahan' jesosy takalokapoaka tao kalvaria takalokapoaka tao agetsemane teo jesosy no nanao takalo ny kapoaka ny ota sy ny kapoaka ny famelan-keloka le kapoaka ny famelan-keloka tsy hita maso tamin'izany fa kapoaka ny ota tsy hita maso tamin'izany fa naverin'andriamanitra hita maso tamin'ny kapoaka ny famelan-keloka ilay izy ho takalony raha eo raha azo atao esory ty kapoaka ty esory fa mangidy ny fahotany zao tontolo zao nefa oka tsy ny sitrapoko no atao fa ny anao zany hoe nahita kapoaka ny sotrony izy zany fiaino zany no fepetra nosora maria magdalena izy vita batisa izy nosora maria magdalena izy ho vo mety maty nitondra natoran'ny ota avy amin'ny alalan'ny solotena mpanota atao hoe maria mpitsanga dia fahatelony a nisotro ny kapoaka ny fahotany zao izy tao getsemane tamin'izy le voadra teo mpivavahana dia hoe aoko ty kapoaka ty nisy kapoaka atao nandray ny fanasana ao izy tsy tamaso confirmé zany le nitondrano ny fahotany zao tontolo zao tamin'ny endriky ny batisa zay nekeny tamin'ny alalan'ny jaune tamin'ny fisotrony tamin'ny fanosorany maria azy alohan'ny hafatesany sy tamin'izy le teo tendromboa tao getsemane nitokam-bavaka menany kapoaka zany hoe vita fandraisana teotre koa le faniompamantarana tserovana amin'ny famonjena mila vita batisa ianao mila tonga ho isan'ny miombona amin'ny fandraisana olo maositra manany fanan'andriamanitra ao anatinao dia ny anankiray mila mandray ny fanasan'ny tompoko ho confirmé ao fiainantsika hitamaso le endriky ny fiombonana tsy hitamaso ahatsiarovantsika ny famonjena zao no ataovy ho fahatserovana ny fahatserovana an' jesosy tsy sareny amin'ny rindrina fahatserovana an' jesosy tsy sary vongana ao an-trano ny fahatserovana an' jesosy communion isaky ny tsarotsika ny communion dia mahazo antoka tsika fa tsara fifandraisana amin'andriamanitra ianao mahalala fa misy ositr'andriamanitra ao anatinao ary ny fisiny zay ositra zay mahatonga au contraire ahatonga anao hanana ny toetrany lasa feno fanetreteny ianao satria manam-pahatsapana ao anatinao fa manatombony mihoatra noho ny olona rehetra rehefa manana azy mampanetry tena ny fananantsika ny fanan'andriamanitra fa tsy torintsika hoe momba ny ositra rehefa ohatran'izao ny ana dia ny ositra tsy ilaina zany mampianatra an'le hoe ato anatin'ity mosoarako ity dia misy ositra le manomboka manivaka tsika raha anatin'le satria ny ositra ao anatin'ny mosoara tsy lehibe no ny ositra ao anatin'ny olona tsy mosoara no nyvonjen'andriamanitra fa olona noho izany ao anatinao rehefa tena sendra tsy azo hoanina ka renao nyfanamasina amin'ny fotoana ampiasany hoe tena tsy mety tsony fa tsy maintsy zay nytaridalina hoe mosoara dia zarao le izy dia ataovy le asa fa nipora tsy maninona fa tsy tokony ho zay ny efa ran'le izy satria lasa manifestation extérieure le izy fa tsy fanovana ao anatin'le olona iombona amin'andriamanitra le izy satria io olona io afaka tena hoe mandray an' jesosy koa dia manana n'izay anananao any zany ny tena tanjona ny tanjona zany tsy tonga ny olona hiankina aminao fa ny tanjona votsitra izy hiankina amin'andriamanitra satria ianao olona mandalo fa jesosy ny ilainy mandrakizay anao itetarina mafy an'andriamanitra ka ny ositra misy ianao rehefa olo maotra za zao misy fotoana ohatran'izany tsy napoiziko nandeha inona tsy hitako ny anazavana le izy nandeha zay tao amina grande surface anankiray dia gaga nisy olona nanaraka tao arinako dia nikitika dia nijoro vavolombelona le raha matokely fantatry paster fa izy ty zanako ty efa heritaona lasa zay ianao izy nandeha teto amin'ity toeranyity dia zao tsika sianao vao mifankahita indray zao izy izy ny zavatra nitranga niditra ianao izy izy a dia nandrasako mihitsy ny hoe mijanona le chariot avy vidianana koa an'le zavatra ohatr'izay zany zavatra nitantareny tamin'le vavolombelona dia niraisiko le izy dia ino nampiasaiko dia mivavaka hoe tiano nampiasaina ny an'andriamanitra tsy anona fataranaka ny mba ilaiko ohatrany hoe sento izy tany anatiny nino izy hoe mpanompon'andriamanitra ampiasain'andriamanitra finoana olombelona nefa n'le izy ampiasain'andriamanitra no amarin'andriamanitra le izy tsy fantatro ary tsy mifankahita mihitsy zay dia rehefa hitany avy ny teny izy dia natotoko tany amin'i jesosy izy tsara zay fomba fijerinao zay fa ny teny hitahiry ny fononao tsy mifatokinao sy finonao fa olona ampiasain'andriamanitra fa afaka ianao hitodika any amin'le nampiasa ho anao manokana ihany koa ndao no hitiatanana mafy zavatra tsotra be ohatra zany le ka ny onction miasa ho azy fa tsy toriana nane tsika gaga mainao lizy fa raha vao olona tsy voaomana ianao a sy voamboatra ny malala ny fahamarinana amin'izay fahasoavana sy tombony men'andriamanitra anao dia tsy hampanetry tenanao le izy dia tsisy dikany akory raha ohatra ka fanomezana tsy hahafantaran'andriamanitra anao satria raha iveriny jesosy
dia tsy izay fomba nampiasany antsika no ahalalany antsika fa ny fijoroantsika eo amin'ny sitrapony rery ihany. Noho izany ny toe-mpanaraka an'Andriamanitra Galatiana 5:22-23 io tsy azontsika adiny mihitsy ho vokatry ny fanahy io. Vokatry ny fanahy no ilain'Andriamanitra ho hita ahalalany antsika fa sy ny fampiasany antsika koa. Saotra tompo. Raha mbola misy fanontaniana dia mbola afaka mamaly tsara. Raha misy tompo arak'izay mba nomeny tompo kely dia zaraiko. Oe. Eny toko. Niveriko hoe manan-danja be le zavatra nolazainao teo mikasika le amin'le nanosorany Maria Magdalene. Vonandrean'ity afatra ity zahay ho an'le fampianarana ataontsika eto dia correction ana message no tondrana azy ary tena be dia be ny zavatra voahitsy tao anatin'ny afatra rehetrarehetra izay nentina teo. Manan-danja be ho ahako iankinan'ny fiainana kristianina ary mety hiteraka fahadisoana raha raisina maimaika satria ozy izy na hoe tsy mety maty mihitsy Jesosy raha tsy voaositra. Dia manaraka an'izay nanosorany Maria azy no tsy maintsy nosorany Maria izay vao maty. Dia izay le tiako resahina hoe izy tsy maintsy maty efa voasoratra tany amin'ny testamenta taloha fa tsy maintsy maty izy fa nanosorany Maria azy hanamboarana azy halevina fa tsy hoe mety tsy mety maty izy raha tsy voaositra. Misaotra tompo. Tiako antaniana le fahasamihafana misy eo amin'le hoe ny fomba an'Andriamanitra sy ny fanotronana. Ozy izy hoe tsy maintsy omban'Andriamanitra sy hotronontsika. Omban'Andriamanitra sy hotronona. Inona tompoko ny mahasamihafa n'le fomba an'Andriamanitra sy ny fanotronana? Misaotra tompoko. Be le fanontaniana. Ny fomba an'Andriamanitra teny fikasana hoe eo izy. Zany hoe raha miteny Jesosy hoe indro ombanao mandrakariva ambara-pahatonga ny fahatamperan'izao tontolo izao, dia misy Andriamanitra rehefa miasa dia tsy maintsy confirmeny izay zavatra nolazainy. Ary ohatrany hoe ndao hoe jerentsika Andriamanitra mampiasa olona anankiray foana ho solotenany maro. Ntasony hoe ataoko ohatra zao pasteur. Androany zao Jesosy ohatra hoe nofo amandray eto 2 taona lasa izay. Izy nofo amandray mijoro milahatra miaraka amin'ny olona ataony Jaona Batisa. Fa zao tontolo izao no tao aminy indro zanak'olon'Andriamanitra izay mitondra ny fahotany zao tontolo izao. Le zao tontolo izao ao amin'i Jesosy io le taranaka mbola ho avy sy ny taranaka lasa sy ny taranaka ankehitriny tao aminy satria zao tontolo izao voalaza. Ary noho izao tontolo izao satria zao tontolo izao nanota sy nivadika tamin'Andriamanitra no hovonjeny, dia izay no natonga azy natao batisa. Zany hoe tokana izy fa misolo tena ny maro. Dia lalam-pamonjena koa efa voasoratra fa tsy maintsy ho faty izy fa nampiasa acteur izy misolo tena ny maro. Zany hoe zao tontolo izao no nomboana teo amin'ny toerany fa ny Romanina no nampiasaina anatanteraka an'izay lalan'izay. Toetr'izay koa le lazaiko teo voasoratra sy voasoratra fa natongavan'i Jesosy ho faty mihitsy, ho faty mihitsy izy. Fa rehefa tanteraka ilay niveau amin'ny fahatanterahany olona nofo ty nofo aman-draty, rehefa tomombana teo amin'le hoe mifankahita amin'ny fahatanterahany, dia imagine hoe raha daroka anankiray fotsiny nazo an'i Jesosy fa tokony hiala ny ainy fa tsy tanteraka ilay izy raha tsy izy ny nanolotra an'izany. Izy hoe tsisy manana fahefana hanala ny aiko amiko fa didy azoko avy amin'ndraiky izy zaho izy maka azy dia zaho koa manolotra azy rehefa avy eo. Dikan'izay zany Jesosy manana fahefana amin'ny tenany na ny ainy na ny fiainany fa nomeny ny rainy azy zany. Ao anatin'izy nefa ny lalana tsy tomombana raha tsy misy etapy ohatran'le takalontsika zany, ohatran'ny confirmation zany ohatran'ny hoe maka olona anankiray izy solo tenan'izao tontolo izao mpanota afaka hanolotra azy dia reny le sary hita maso teo amin'ny toerantsika. Ary hita ary moa ny bokin'ny Kolosianina any ara-panao hoe
jesosy mihitsy ny nanampony romanina zay nanolotra azy teo amin'ny azo fijaliana anombony nofony mba ho fafana tsy teo ny didim-panamelohana atsika ozy izy any bokyny kolosiana dia nomboany izy ihany no voalaza hoe nanombony tenany indray ny zavatra mitranga zany ao anatin'le hoe fomba an'andriamanitra atsika rehefa tanteraka ny fanamarininy atsika sy ny lalan'ny famonjena dia disponible ho an'ny olona rehetra zay nandray an' jesosy ny fomba an'andriamanitra zany hoe eo andriamanitra zay ny atao hoe fanatrehan'andriamanitra eo izy zany zay ny fanatrehany momba izy vonona izy indro moanareo mandrakariva mba raha-mahatonga fatampenan'izao tontolo zao fa le hoe hotronon'andriamanitra dia andriamanitra nietsika hitanao zany nietsika andriamanitra misy fotoana izy eo fa tsy voatery mihetsika inona moa le fanambarana momba an'izay bebe kokoa tamin'ny herinandro no meny tompo an'izay tao anaty fampianarana hoe jesosy zany a eo izy fa tsy voatery mihetsika izy satria commande ohatra andraso hitanareo tamin'ny androny Daniela rehefa nivavaka Daniela satria nampahitan'andriamanitra ny zavatra ho avy amin'ny famahanan'i Israely zany tamin'ny alalan'ny teny nampitondrainan'i Jeremia dia vavaka Daniela satria hitany hoe efa tokony fotoana anafahanan'i Israely dia rehefa ao amin'ny Daniela toko 10 amin'izay a naniraka ny anjely Gabriely Andriamanitra hitondra hafatra fampahirezana ny Daniela dia ozy izy hoe amin'ny andininy Daniela toko 10 izy zay ny andininy faraky ambin'ny folo hoe hatramin'ny andro voalohany vao netsoanao nampahorina ny teninao iantso an'Andriamanitra dia efa nandrehanao a fa nisy anjely Persia devoly nanakana zany hoe nanakana le valiny zany tsy ho tonga ra-potoana fa rehefa nisisika zany izy nandritra ndraiky amin'ny 20 andro ozy izy le anjely naniraka anjely anankiray Andriamanitra Mikaely anankiray amin'ireo andriana lehibe ozy izy zay voarava zany hoe ohatrany hoe gadra zany aloha le Gabriel fa tsy hafa zany hoe raha dinina zany dia ohatrany hoe mahery ve zany ny devoly matoa tsy tafiditra Gabriel ohatr'zay le fipetraka le izy fa mahery ve zany ny devoly matoa tsy tafiditra Gabriel nefany a Daniela mivavaka dia teo nananako fahatsapana hoe nyherin'ny anjely raha eto tany satria tafiditra ao anatin'le fahefanana tolotry ny devoly any Adama tamin'ny nandikan'ny sitrapon'Andriamanitra tamin'ny andavany amin'ny inanany azo fahalalany sy ny ratsy a dia natolotra eo am-pelantanan'ilay ratsy zao tontolo zao noho izany zany a misy ifandraisany amin'ny fisisiantsika ao anaty vavaka sy fiombonana tsara amin'Andriamanitra ny avotsitra n'izay anjely irahan'Andriamanitra hitondra ny valibavakantsika no zany le fiaraha-miasa ao anatin'le izy tsika zany rehefa nandray famonjena dia Jesosy Kristy ny mpamonjytsika afaka isitraka ny zavatra rehetra tsika noho izay zavatra nataon'i Jesosy fa tsika mila mipetraka eo am'position an'ny olona tena manaiky akatosy ianao ny sitrapon'Andriamanitra hijoro tsara koa amin'ny volonten'Andriamanitra mba ahafahan'Andriamanitra manamora amin'ny alalan'ny faniran'Andriamanitra n'ireo anjeliny zay mpanompo ho an'ny olona andova famonjena ozy ny Hebreo toko 4:17 anamoran'Andriamanitra zany zay fanotronana zay le fanotronana etsika Andriamanitra maniraka ny ageny amin'ny fanampianantsika olombelona voafetra eto ambonin'ny tany hoantsika voaositra ny alalan'ny fanatsika amin'ny fanamasina fa mila mijorotsika manaiky amaly ny antson'Andriamanitra amin'ny fijorotsika araka ny sitrapon'Andriamanitra mba anamora ny fomba fiasan'Andriamanitra amin'ny fanatanterahana ny sitrapony eo amin'ny fiainantsika dia zay le atao hoe hotronon'Andriamanitra ny hoe hotronon'Andriamanitra zany dia misitraka amin'ny fanampian'Andriamanitra amin'ny fomba tsy takatry ny say na ao anatin'ny vavaka zay ataontsika zany na ny faharetantsika mambavaka zany amin'ny alalan'ny fijorotsika eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra zany hoe manamaivana kokoa zay mahatonga Jesosy miteny na ny olona voanysitraniny aza hoe afaka ianao zao a dia amin'izao sisy zao aza manoty intsony fa raha mbola manoty ianao ka miverina dia raha tsy lavitra noho ny teo ny zavatra hitranga zany hoe misy manararoatra eto ambonin'ny tany zay matoa Jesosy miteny an'izany izy ny afaka ifeny zavatra rehetra ary efa azy sika dia misy zavatra zany tsy azo na Jesosy aza mandra-piverina zany mbola sahirana kely izy a amin'ny tena hoe natiany be azy sika raha tsy manaiky atsafidy tsara tsika hijoro amin'le position mazanak'Andriamanitra atsika dia amin'izay tsy mandaitra tsony le zavatra rehetra meo fotoana zany Andriamanitra mba meo fotoana Andriamanitra meo fahafahan'Andriamanitra hijoronao marina ampiasan'ny fanamarinany atsika amin'ny faneky atsika ho amarinina andeharaka ny sitrapony zay angamba le izy dia mora ho azy le misitraka n'le fombana ao anatin'le fanotronana ohatr'izay le izy pasteur aloha metraka fanontaniana aminarany rehetra dia
inona zany a inona mahasamihafa an'le hoe andriamanitra mamaly eo amin'izay inoko eo amin'ilay takatry ny saiko a dia fanotronana mamaly a mihoatra noho izay inoko ndahoary satria le fanotronana zany a tena hoe ny zavatra inonao zany a atreto dia nefa fanotronana miteny a fa na zay tsy indronao azy na zay tsy takatry ny finoanao azy eny pasteur asiko seza kely ana asita seza dia petraka ianao aloha hipetraka tsy maninona to nipetraha mihitsy tsy maninona azafady indrindra toko ohatrany hoe ty ambony aty milingilingy nefa tena lasa saina mihitsy amin'izay pastera dia apetraka izay fanontania izay eny tompoko ohatra zao fiseho an'lay izy a ny onction zany a ny aniositr'andriamanitra ao anatsika dia fanomezana omeny tompo atsika afahantsika aloha manao ny asany mampianatra atsika ahafantarantsika n'andriamanitra bebe kokoa tsy afahantsika mionona mifampianaran'olona sy ny famangin'andriamanitra olona fa afahantsika manovo mivantana avy amin'ny fanampimy fanamasina noho ny ositra ao anatsika ahalala azy bebe kokoa amin'ny famakiantsika ny tenin'andriamanitra satria ny teny dia andriamanitra ary mifanan'andriamanitra rery no afaka hamoaka ny révélation na ny zava-miafinao amin'ny teny ampiorina sy ampijoranao amin'ny tanjona hitehirizanao ny fiainana mandrakizay hiazonanao ny fiainana mandrakizay sy indrindraindrindra ahafahanao misitraka n'izay ny atao hoe migioka ny vokatry ny famonjena ny onction zany nomen'andriamanitra amin'izay dia ohatra zao izy ho aza vaiko kely rehefa oain ianao dia miara-miasa nyfanamasina ny fanamasin'andriamanitra ny manositra anao sy manokatra ny ao anatinao alala ny sitrapon'andriamanitra ao anatin'ny fotoana anankiray zay ilanao an'izany ka irinao ny fanampian'andriamanitra ohatra zao misy olona be deabe eto dia ao anatina croisady a miasa ny ositra rehefa ampahitan'andriamanitra anao hoe misy olona mino ao fantatra hoe mino le malemy mangetahita be zotra ny tamin'Paoly tao Listra dia tonga dia nijereny ohatra zao le dia fantany fa mino dia mivavaka izy onction zay eo amin'le fatra ny fahatakarana omen'andriamanitra zany a hitondrany ianao dia azakany ianao hanao ny asany ositra amin'izay ianao no napahitana an'le olona malemy ianao no napahitana fa tokony nampahafantan'andriamanitra anao fa tokony ho atsangana izy dia nitsangana tokoa izy ny asany ositr'andriamanitra fa ohatra ny ranomasina mena sady tsy nampozony Mosesy matoky ivy izy tsy fantatra hoe inona no ataon'andriamanitra eo izy koa rareraka fa le toe-panananaiky nizotra tao ambadika tao anatin'ny volontén'andriamanitra zay le hoe manao ny sitrapon'andriamanitra izy sy nijoro dia ao anatin'le fijoroana ao anaty sitrapon'andriamanitra tena manaiky ianao zany tsy misy elanelona voatra ny sadraka bedinagô hoe manaiky sekohaka misarola volamena dia zay fidonany eo fitrangany ohatra zay koa Daniel na tsy mpenendavaky ny liona fa dia fidonany eo fitrangany zay fijoroana zay zany manetsika fanotronana dia le fanotronana tsy hoe fomban'andriamanitra fotsiny hitamaso miaraka aminao izy fa hetsika andriamanitra ao anaty fombana manivaka anehoan'andriamanitra zay zavatra tsy voatery ho takatry ny finoanao na ny fanirianao dia iny le valiny tsy takatry ny finoana sy faniriana iny no isitranao le fanotronana hoe lasa le problème mandray no ampahitan'andriamanitra fa miaraka aminao izy le lioana zao no nampahafantan'andriamanitra fa eo amin'ny fiainan'ny Daniel andriamanitra dia tsy nihinana azy dia ohatra izay koa ny afo nampahitan'andriamanitra nametraka démission zay tsy andoro alohandroany satria misy olona hotron'andriamanitra anaty lafaoro dia tsy nanao ny asany le izy zany hoe mibaiko sy mivoary rehetra andriamanitra mifanotronana ahatonga zay sakana hita maso tokony amotika anao ahalala ny fisiny eo amin'ny fiainanao dia ny hoe manotrona anao izy ny intervenir andriamanitra manafoana ny herin'ny afo manafoana ny apetian'ny lioana manafoana ny fafahan'ny rano mandobo fa tonga dia zarany dia ataony mandeha tany maina ny zanak'Israely zavatra ohatr'izany zany ny zavatra ataon'andriamanitra ao anatin'ny kajym-panotronana raha oharina amin'ny herim-panosorana izay nampiany ianao fa tsy maintsy voaositra aloha ianao voahotron'andriamanitra koa zay le izy eny toka mazava ve tompoka eny tompoko te hazo bebe kokoa an'ilay izy eny tompoko le fanotronana mitovy amin'ny hoe fanampian'andriamanitra voambolana hafa hitenenana azy zay na famatsian'andriamanitra ihany ve le hoe fanotronana sa zavatra hafa mihitsy
raha toka hoe fanampian'andriamanitra mantsy a sy fanatsiny a dia mitovy ihany amin'le samy famatsian'andriamanitra sy fanampiany daholo na ny fanosorana koa azy omeny foana ihany le izy fa ny mahasamihafa an'le izy zany a rehefa hosorana ianao dia ny masonao no ampiasain'andriamanitra ahita sy zavatra hitany possible zany le famatsiana le izy fa ampahitan'andriamanitra anao meloha dia ny onction no mampahitanao an'le zavatra oainao dia ny fanamasina zany mihetsika manokatra ny ao anatinao ahita zay zavatra tian'andriamanitra ho atao fa samy fanampianareo sady samy famatsiana ihany fa ny fanotronana ny fijoroanao no ampiasain'andriamanitra zany hoe tsy voatery ho fantatrao izy natakatry ny sainao fa le problème sy le sakana ny sokafan'andriamanitra ny masina zay mahatonga salamy 114:3 teo nylaza hoe ny ranomasina nahita le ranomasina ny nahita nampahitana hoe hoay io andriamanitra miororoa eo anatren'andriamanitra zany hoe ny présence n'andriamanitra eo amin'ny fiainanao zany a dia azo sampahitanana rehefa olona mijoro araka ny sitrapony ianao mahasamihafa n'le anankiroa ny olomba ositra tsy voatery olona akasitrahan'andriamanitra fa ny olona hotronona tsy maintsy akasitrahan'andriamanitra zay vao hotronon'andriamanitra satria ny olomba ositra afaka no ampiasain'andriamanitra be satria efa mifankazatra amin'le don ny azo hifankazarany arakaraky ny ampiasanao anazy ny mahatonga azy aky dia mety le izy na mety hoe tafasaraka amina na tsy mivavaka azy ianao ohatra ny samsona ohatra tonga dia manetsika hery dia mety le izy na tsy mivavaka azy satria efa fanomezana nomen'andriamanitra fanomezana avy amin'ray ny fahazavana dia omen'andriamanitra tsy hanenenana iny fa rehefa omeny anao iny dia nomeny anao dia zay mahatonga ny olona be dia be diso rehefa miverina jesosy zany efa namoaka deminita amin'ny anaranao efa nanao asa lehibe zay fa hoana arany tsy fantatry jesosy ohatry zareo nefa nampiasa ny anarany zany hoe ny olona tamin'ny don reo fa tsy nijoro mba hotronon'ireo satria ny fiafarana nyity tany ity olona hotronona ny fantatr'andriamanitra fa tsy voatery zay olona nosorana satria na ny ositra andriamanitra averiko na ny ositra andriamanitra na mifanampian'andriamanitra rehetra amin'ny zavatra rehetra eto ambonin'ny tany dia hijanony eto an-tany ihany zany amin'ny fotoana iverenany fa amin'ny fotoana iverenany jesosy tsy ilaina ntsony ny ositra tsy ilaina ntsony zavatra rehetra fa na ny fanamasina azy dia zay ny misy eo amin'ny fanamasina farany apakatra ny fiangonana noho izany reo fanomezana rehetrarehetra mijanony eto daholo zay ny mahatonga antsika tsy mitoky amin'ny fanomezana na ampiasaina azy na ilaina azy fa tsy hoe tsy ilaina koa ilaina le izy sady ilaina ho an'ny olona le izy ny ilaina ho antsika fa le hotronona mihitsy zany ny tena io zany a no tena hoe karazana fahendrena tokony ho takatry ny fiangonana meloha fotoana ampakarana satria raha tsy manaiky hotronon'andriamanitra tsika dia tsy fantatr'andriamanitra zay mahatonga jesosy miteny hoe zay rehetra miantso ny anaran'i jesosy dia tokony hiala amin'ny ratsy satria misy tombo-kasefana napetraka andriamanitra mataniny antsika zay miantso ny anarany tsy maintsy miala amin'ny ratsy dia rehefa miala amin'ny faratsiny tsika vao fantatr'andriamanitra saotra tokoka mazava dia mazava ny fampianarana mahakasika n'ilay ositra teo fa ny akamaroan'ireo olona ireo a dia sasaika mpamonjy etsiketsika raha-mpivavana angamba mety samy teny izy ireo dia mety misy fanontaniana manitikitika ihany eo anatin'ny tsararay avy satria efa saika voataizany akamaroan'ny fiangonana amin'izao vanim-potoana zao a amin'ireo resaka ositra dia misy nametraka fanontaniana tamiko tao tokotany tao dia efa voavaly teo ihany akamaroan'le izy raha mijery manokana zao a ilay fiakarany eli tany a tendrombohitra nyseho tamin'andriamanitra dia nisy trangana kefatra afo midedadeda rivotra mifofofofo ororotany fa tsy tao jehovah izy tany am'le feo malefaka zany zany hoe ny kristianina amin'izao fotoana zao a dia mitaditady voataona na fihetsiketsehana zany hoe afo midedadeda ororotany rivotra mahery raha ataontsika misy mpanompon'andriamanitra tonga koa zao rinanareo a mety adin'ny olona nge zao am'resaka ositra samy nahita angavantsika re nandre hany ko fa misy mpanompon'andriamanitra manandaza mandidindidy palitao dia misy ositra le palitao zany zay matsy le voaresaka teo foana hoe le fa zavatra misy zany amidy ka amidy zay mahatonga teny hoe ny akamaroan'ireo olona reo fa tsy miteny reo fa misy mpandalana zany misy mpanatrika an'izany a tia le hoe lipasoavana ty mantsy ao anatin'ny olona hoe andeha mitrandraka fahasoavana tseroa zany
nisy fantaniny fanapetrako indray mandeha tany anatina fiangonana séminaire ohatran'izao hoe indraindray tsy fantatry ny kristianina le hoe ositra miraraka mpilatsany fanamasina zany hoe ao anatina manifestation zany tsy fantatra tsony a demoniaka mihetsika sa olona fen'ny fanamasina zay zavatra misy zay a zany hoe ao anatina vanim-potoana iray ihany mitovy ihany le mouvement taon'ireo olona reo zay mahatonga teny hoe reo olona ny akamaroan'ireo olona fa tsy samy mametraka fantaniana le olona fa matahotra angambana menatra mazava amintsika mihitsy hoe le ositra tokoa ve ny tena lehibe sa ny ananatsika toe-panaraka an'Andriamanitra voaraiko tsara izy le toe-panaraka an'Andriamanitra ny tena lehibe ny olona zany a ny ministera ny azaka zany fa tsy ny karaktera ny tena marina tokony karaktera aloha vo ministère saotra tompoko teka ho an'ny tompo e zao a tia misy teny anankiray tandrify an'izay tenyray ray aman-dreny teo zay a ao bokyny momban'le virgine dimy adala sy dimy endry izy ty matio tonga 5 izay pasteur e andeny voalohany ary amin'izany ny fanjakany lanitra izy dia tahaka ny virgine 10 izay mitondra ny fanalany ka nivoaka itseniny mpabakatra diny tamin'ireo izy adala fa nydimy kosa endry miresaka momban'ny fiangonana ny baiboly efa miresaka virgine ny adala nandray ny fanalany nefa tsy nitondra solika fitaiza ary ny endry kosa nitondra solika tao anaty fitondrany sy ny fanalany ary raha naharitrela ny mpapakatra dia samy nandrehitra avy izy rehetra ka dia natory ary no mamantonalina dia nisy ny antso hoe indro ny mpapakatra mivoa mba hitsena azy dia nitsangan'ireo virgine ireo ka samy namboatra ny fanalany dia hoy ny adala tamin'ny endro mba homeo kely amin'ny solika reo zahay fa efa ho faty ny fanalanay fa ny endry namalika nao tamin'io so tsy ampy ho anay sy ho anareo fa mandehana makany ampivarotry nareo ka mividiana ho anareo fa raha mbola lasa ny vidy izy dia tonga mpapakatra dia dony tsika isainy zao a ty teny ty a mangataka amin'ny fanamasina mba ho ataony fanamasina vato fantsika hobotsika fiangonana zay milaza fa tena hitsena marina an' jesosy ny solika ho voatahiry dia izay voarainao avy any amin'Andriamanitra hatramin'ny voalohany ihany avy amin'ny fanamasina io ny solika voatahiry hitsenana amin'ny mpapakatra fa ny solika vidiana tsy natao mihitsy hitsenana ny mpapakatra dia amin'izao jereo fa manomboka mividy solika daholo ny olona dia ireo mpividy solika rehetra ve zany raha tonga mpapakatra dia tsy zany teny aliso matitoko fa 5 a fo vakitsika teo mpividy solika rehetra zany tavela daholo tsy anao ve mitahiry an'le solika tsara hoe inona ny sehirizana an'io solika io atonga tsy horitra mihitsy fa hirehitra foana authentique le izy le avy amin'Andriamanitra ho anao ihany voatahiry mitsenanao azy fa tsy le fieritreretanao hoe misy olona manana solika ambonimbony kokoa anao ositra ry dia lasa ianao hividy an'le izy ihany satria mipalitao any lafo be fa hienjana be no onction anatiny raha vo zavatra vidina sy tafiditra amin'ny resaka mamona io nefa nanafara an' Jesosy hoe ho avo ny andro ho vidy varotra ty resaka ty a fa tsy andeha amin'le maimaimpona takian'Andriamanitra tsony zao a mila miverina fotsiny dia mana discernement ny fiangonana hoe inona ny zavatra lazain' Jesosy a inona no ampitandreman'Andriamanitra azy a inona ny zavatra tokony hijoroany a dia ho aiza ny lalina tokony aleha saotra tokony eny tena mazava be le rehetrarehetra teo fa zao a amin'izao fotoana zao fa tena vakivaky mihitsy zany le fiangonana vakivaky tena za zany mahita zany tongotra vakivaky sady mamenatra no marary dia mampanokon'Andriamanitra azy zany mahatsiary marary mihitsy azy satria tratran'le vola araka ny teninareo mamona marary le kristianina dia mipisika ary dia makary teren'le mpanokon'Andriamanitra dia akoatran'izany moa zany hoe palitao zarazaraina resaka vola dia akoatran'izany moa le fanasitranana isan-karazany a le menaka avy an'ny Israely sy ny rehetrarehetra dia tsy fantako hoe menaka manao ahoana moa le izy io na ahoana fa dia eto moa zany dia samy rena ny fanasitranana moa dia atao démonstration mihitsy ny rano amin'ny tele eo dia finako ny teny fa araka ny teninao hoe le dondrona dia hovoana zany sahala poulet de chair io zany le kristianina amin'izao zay moa le poulet de chair zany sahala moa hoe tsy mba sahala amin'ny akoho gasy io fa dia eo zay anaovana azy dia eo tsy mihetsika eo
dia makary dia ataon'ny mpanompon'andriamanitra pingpong amin'le hoe mpanompon'andriamanitra be dia be ho tonga eto dia salaminah aloha tsy manaraka an'izany aho ny asa feniko mihitsy aloha fa mety amiko le fampianarana aloha zavatra eniko aminao mitovy amin'le mitovy ny matalina sika sy ny serivôtsika fa zay ny mba tiako hoe ampiana anay zany hoe ampiana an'le olona makary sy makatisa saotra toko ya misaotra indrindra tompoko namany fitenenana ny fanontaniana mba tiako apetraka dia mahakasika ny amin'ny fiatrehanan'le asa zany misy ny tenin'ny tompo manao hoe mangatady eo mena mitadiava dia ahita dondony dia voana ka manoloana ny filana zany eo amin'le asan'andriamanitra ve a amin'ny olona ve kristiana no ilazanao an'le filana mba handraisany anjara amin'le izy a samyny alalana fifadikanina sy ny vavaka dia miandry ny valombavaka avy amin'andriamanitra eo zany no satria hoe minody dia ahazo ianao dia indraindray nefa miandry ihany ianao zany ndresy lahatra hoe zavatra teny ilaina sono clavier seza ohatra zany na hoe mba misy karazana asa grandiose ty matino tanterana dia nefany a le pino aminao a mety hoe eo ihany dia eo zany no hoe ahoana no hiatrehana an'izay le fandrosoana amin'ny asan'andriamanitra saotra tao pasteur saotra tompo misy fanontaniana tsy haiko manko na mbola hito le fampianarana ty satria tapaka teo manko izy io dia niandriandry ihany aho na hitohizana amin'ny tonakandro angambana izy hoe amin'le apokalypsy toko fahatelo le andininy teo olohaloha teo dia io tena niandrandrasako zany le toy ny teo aorena iny dia tsy haiko na nijanona na mbola hitohizana amin'ny ariva fa hapetrako ihany moa zany le fanontaniana eto le fanotrona no feno dia feno fampianarana satria voaray tsara le fampianarana fanotonana sy nle ositra satria ao anatin'le fanotrona araka ny teny Jesosy Kristy igny hoe zay manao ny sitrapony ray dia Jesosy ny teny hoe eto amiko mandrakarivo izy satria izaho manao ny sitrapony mandrakarivo zany hoe raha manao ny sitrapony ianao zany dia assiste eo Jesosy zany mazava iny satria zaho hoy Jesosy dia niteny tamin'ny mpianatra izy hoe eto amiko mandrakarivo ny raiko izy satria izaho manao ny sitrapony dia mazava tsara iny fa nytiako fanontaniana eto anankiroa seka mba apetrako le fanontaniana dia ny hoe toy n'le apokalypsy toko fahatelo andiny fa mba azo andiny fa fito amby folo roa amby folo izay maharesy no hataoko andro eo amin'ny tempolin'Andriamanitra ary tsy alaheo intsony izy ary hosorataka eo aminy ny anaran'Andriamanitra sy ny anaran'ny tanànan'Andriamanitra dia Jerosalema vaovao izay midina avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra ary ilay anarako vaovao Jesosy zany ny tenen'io hoe le anarako vaovao izy zany le anarana vaovao io zay aloha ray dia le faharoa amin'ny apokalypsy ihany toko fahafito ny andiny fahafito amby roapolo raika amby roapolo izay maharesy izy dia avelako hiara-mipetraka amiko eo ambony seza fiandrianako dia tahaka ny nandreseko kosa sy ny arako nipetraka tamin'ny raiko eo ambony fiandriana zany hoe nanam-pahefana zany Jesosy Kristy tety ambony tany sahala niara-nipetraka dia io moa zany fitery koa dia sahala mifanotronana ihany zany eto satria niara mipetraka tamin'ny ray iny izy zany niara dia le iza zany le apetraka eo satria hiara hipetraka eo aminy izay maresy izy dia avelako hiara hipetraka amiko
eo ambony seza fiandriana dia tahaka ny nandreseko kosa zany hoe nandresy jesosy dia navelany ray nipetraka teo amin'ny seza fiandriana ny rainy dia ianao koa zany raha ohatra ka mandresy dia mbola hipetraka amin'ny seza fiandrianan' jesosy kristy io. Zay ilay fanontaniana to. Alleluia. Ya. Fanontaniana le teo zany hoe maninona rehefa hoe mivavaka ianao zay aloha le voalohany hoe mety hoe mivavaka ianao dia mety hoe tsy tonga ny sonao tsy tonga ny anana ny zavatra rehetra dia ohatrany hoe tsy mivaly zany le izy dia ahoana ny fomba tokony atao, tokony antso-piny ve zay hitanao hoe tokony afaka hanampy sa ahoana, zay le fanontaniana teo. Voalohany indrindra aloha ny fiarahana amin'Andriamanitra mila fantatsika hoe mametraka jereo fa ny olona rehetra nandray zavatra avy amin'i Jesosy amin'ny fomba tsy takatry ny saina atao anaty baiboly dia olona nanana fahatakarana mihoatra momba azy noho ny sasany daholo. Le vehivavy na raha nandritry ny sidra nandritry ny 12 taona zao ny considéré an'i Jesosy hoe nansombotra aviavina akanjony fotsiny aza mivoakasika dia sitrana. Ny olona rehetra tonga hikasika an'Andriamanitra zay hoe solution tonga dia misy solution zany eo anatin'ny sainao hoe ianona zao natsoky dia mety io, ianona mety ihany, zay le solution hoe avy aminao satria hitanao hoe mety zay. Dia ny olona rehetra teny an-dalana koa ohatran'izay hoe sitrany mba mandray kasika avy amin'i Jesosy dia mitranga le fanasitrana satria be dia be ny olona kasihan'i Jesosy dia sitrana. Fa le ramatoa niditra tao anatina fanekena hafa mihitsy izy. Inona le fanekena hafa? Nahita izy tamin'ny fahalalany an'i Jesosy, considéré an'i Jesosy izy ho ambony lavitra sy mihoatra no fahatakaran'ireo olona rehetrarehetra izay nitady an'i Jesosy. Dia ozy izy rô miandry-kasika avy aminy fa za mihitsy no hikasika azy. Nansombotra avy avy ny akanjony io fotsiny aza ny kasiako. Dia izy fiatraikany zany zany hoe ny zavatra tadiavin'i Jesosy dia ny fahavononany ao anatiny fotsika ara-piombonana ametraka ao anaty fahatakarana hoe manana multi solution Andriamanitra, solution be dia be ao anatin'le ady atrehana tanteraka ny sitrapony. Za zao ao anatin'ny fanatanterana ny asa reo mpiara-miasa amiko mahafantatra an'izany daholo tsy manetana be zay eo amin'ny alitara hoe misy olona ve mavita an'izao na misy olona mavita an'izao ve mba hanao an'izao fa mila an'izao tsika mila an'izao. Teny fotsiny hoe croisade andeha zay manana vesatra sy fo ho an'Andriamanitra amin'ny tena fitiavana amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia afaka manao tsy antery ianao ny zavatra rehetra zay manomboka amiko aloha. Zany hoe tsy za zany tsy mpanetana fa za koa participant. Za zany olona vonona hanao aloha. Dia ao anatin'le izy hoentina mambavaka le izy apetraka amin'i Jesosy le izy dia le fahatakarana ao anatin'ny fonao no hamaritra ny fatra ny fitsaharana ao anatin'ny ho mpanatanterana an'le asa. Tena renao mihitsy hoe mitsahatra ianao na zavatra arivo aza ny miandry ianao hoe mbola misy an'ity tokony atao misy an'ry dia tsy raisinao anao le izy fa tsy hoe raha vao tsy manao an'izay ianao dia midika hoe tsy mivaky loha amin'ny asan'Andriamanitra. Non, an'Andriamanitra io ary rehefa an'Andriamanitra io dia Andriamanitra afaka nokatra lalana amin'izay fomba tsy takatry ny saina fa tsy avelany ianao hisahirana izany hoe andondom-baravarana satria raha tena izy ny maniraka anao dia manana lalana be dia be izy vahavany trondro aza rehefa mivanginy namoaka volako. Dikan'izay ne zany tsy dia tena hoe any amin'ny banque centrale loatra ny sainy fa mbola manana solution hafa izy arakaraka le fatoky iny. Zay le teneniko hoe le fampianarana miorona ao anatina communion sy intimité tena hoe lalina amin'Andriamanitra. Fa rehefa misy zay tena mitsotra aminareo fa misy zavatra ataon'Andriamanitra foana eo. Misy zavatra ataon'Andriamanitra foana eo atanteraka an'le satria programany eo. Fa raha voatsika zany no mizatra manatanteraka an'le asa hoe zao ny tanjona dia zao ny zavatra tokony ataoko dia sahirantsika satria lasa asa ho atsika le izy dia lasa natsika koa raha tsy voatefy satria rehefa misasatra tsika dia mitady retoro atsika ao anatin'le asa zay tsy tokony andrasantsika retoro akoatry ny fiainam-panahin'olona miorina sy olona mibebaka ary tena hoe fanolora tena mendrika ao an'Andriamanitra. Dia lasa saro-piaro tsika amin'le asa dia lasa miasa ao atsikasika. Dia zay ny maharatsy an'le izy raha tsy mpitandrina dia lasa mamory olona ho azy fa tsy manangana olona ho an'Andriamanitra satria misy ifandraisany zay fomba fijery zay ianao misasatra matsiary teny hoe misasatra ianao
vo miasa andriamanitra no eny enao mitsahatra dia andriamanitra miditra tsetra manokatra lala eo mpanantanterana ny asany sady mitaizanao ampinono izy mampijoro anao amin'ilay programa sy le planina koa atonga anao anapatsapana hoe tena fitiavan'andriamanitra ho an'le olona tokoa no andrahany anao any amin'le asa zay tiany andrahana anao tonga ho azy io pasteur fa manana fitsarana fotsiny faharoa inao pasteur tsika misy anaram-baovao itson'andriamanitra tsika koa rehefa miala eto tonga any amin'andriamanitra dia misy anaram-baovao tsika zany hoe raha Rodolphe zany ny anarako eto a rehefa tonga any an-danitra ka rehefa avy nitsenainy Jesosy tonga any amin'izay toerana misy azy dia anarana hafa ny tena anarako ny rehetra koa zany zay itsika rehetra koa ohatr'izay dia ny anaran'i Jesosy ny anaran'andriamanitra koa zany a zay no mahatonga antsika tsy hoe mampiorona ny nofinofo zany le hoe tia ny tena anarana dia tia ny tena zao na tia ny ohatran'ny tia sy ny etsetretsetra satria tsika ny anana ara-baovao ihany rehefa tonga any zany hoe zany a ny fonao fotsiny rehefa mahalala ianao fa ny andriamanitra ivavahanao dia le andriamanitra rainy Jesosy Kristy aloha alleloia andriamanitra rainy Jesosy Kristy a dia le andriamanitra tokana pahary zao rehetra zao a le andriamanitra tonga nofo amonjy atsika atao hoe Jesosy Kristy ny anarany a dia ny fanahany ao anatinao a ianao tsy mahatoky tena fa miantehitra aminy a ianao manao ny sitrapony ary miaina tsara ary zay zavatra lazaina anatin'ny teny araka le nambarantsika teo hoe ny zavatra tsika zany mbola tsy tonga any amin'le tena fahalalana faratapony amin'andriamanitra fa zay sombotsombony sehony tao anatin'le teny zay nyzaraina ny fantatsika hatreto dia ny zavatra azoko antoka rehefa tonga mitanteraka dia tsisy sombotsombony ntsony fa tsika kosa aloha miatrika eto ambonin'ny tany misy ady foana fa le fandraisenao anatin'le ady vokatry ny fomba an'andriamanitra sy fananganany a no atrehantsika dia ino nataony hoe zay maharesy dikan'izay le fandreseny eto tsy hoe koa hoe tafavoaka be anao ny fiainana na 720 ny fiaranao na vita fiangonana 500 tsy zay le maharesy satria ny fombiazanao amin'andriamanitra sy ny fombiazana eto an-tany tsy mitovy iny zany averiko foana hoe tsy azapetraka mihitsy hoe rehefa diamant ny tilikampontsika dia tsika zany mana misy jety tsy indriny dia voly amin'ny resaka jety fotsiny dia mivaralilatra amin'ny finoana hoe fa maninona zay tsy manana nefa rianina manompo fa manana ny tiako tenena zany aloha tsy manenjika an'izany fa tafiditra ao anatin'ny azakazaka izao tontolo zao ekohaka amin'ny zavatra hitamaso any Jesosy anie ny tenen'ny devoly hoe raha manaiky ekohaka amiko ianao dia meko anao zao tontolo zao fa natolotra azy zany na Jesosy raha sahany rehefa niditra teto an-tany satria le fahefany Adama io le fahefany Adama nomen'andriamanitra zay natonga ny satana fanina satria endriky ny fanetrehetena sy tany an-tranonombony natongavan'i Jesosy fa tsy am'kalesy volamena ny nidina ny mazanak'andriamanitra azy tsisy lalana ahafahanao tafavoaka amin'ny fiatrehana ny adversaire ny devoly akoatry ny fanekenao handray ny fitaovan'andriamanitra manetrehetena manana fandeferana toe-mpanaraka an'andriamanitra ireo ataovy tena mirehitra tsara fa reo mafanina azy satria izy zatra miseho izy zatra mirehare dia mampiditra ny toetra anao anatin'ny olona izy mialina orgueilleux avinavina sy ny sisa toetra ny devoly reny fa tsika zany mila miditra anatin'le fanekena mba hampandresy atsika ao amin'ny volonten'andriamanitra iseho ny voninahitr'andriamanitra dia zay mahatonga n Jesosy miteny hoe zay maharesy zay mora sensible ho tarimy fanahy masin'andriamanitra anao ny sitrapon'andriamanitra ary hijoro amin'ny toe-mpanaraka an'andriamanitra zay le zavatra sarobidy eny pasteur anjarako iza voatery amitsangana fa le ositra no mazava be le fampianarana dia manaiky ny ositra manko atevitra ty amin'ny fiangonana zandra ary lasa hifandirana dia raha vao tsy miresaka ositra ianao dia tahakany hoe tsisy an'i Kristy dia aty Afrika mahita amin'ny télévision satria aty Afrika manko ny boanty fampianarana diso samihafa ty dia tsika malagasy anisan'ny olona pakatahaka tadidiko bonke tatya tonga teto Madagasikara rehefa mitoro teny izy dia rehefa lasa daholo rehetrarehetra dia manao daholo any am-piangonana any lasa hoe misy bonke kely daholo zany
dia le resaka ositra amako mba mijery any a satria tsy dia mahita aho le midaraboko ao amin'ny baiboly dia manjery dia misy olona any Afrika palitaony io zany no ataony an'izao dia mioky dia manino ma ty saria misy rivotra iny dia tonga dia agny daholo ny rehetrarehetra dia mahita koa amin'ny télévision manao an'izao le ina ma ty le mpitoroteny dia hoe misy ositra zany ohatrany hoe lolovina ohatran'izany le olona dia manao an'iny daholo koa le fa tsy mianjery zany hoe misy équilibre tsy fantatra zany tsoa zany dia miresaka koa zany le pasteur hoe ositry ny fitahina ositry ny fahagagana fanambinana sisasisisa ka zay zavatra zay zany a ianao moa nyresaka ositra teo dia ohatra ny tafasangana ihany a mametraka hoe ahoana zany regny rehetrarehetra zay ny tany saiko teo regny satria ady hevitra io lasa misy fanamelona ao anatin'io dia tsy fantatra ntsony hoe iza zany